Nanabaribary ny tsy fitovikevitra eo amin'ny fitondrana misy ankehitriny sy ny mpikambana ao anatin'ny ankolafaravalmanana ahitana ny CTS sy CST ary ireo minisitra teo aloha ireto farany androany tondra ny fomba fijerena mahakasika ireo solombavambahoaka ny minisitra ao anatin'ny ankolafaravalmanana izay mbola anatin'ny fitondrana ihany koa ity fikambanana iray ity. Amin'ny anaran'ny Movance Ravalomanana Ray manontolo ato anatin'ny Magro dia itsika moa zany araky ny efa retsika sy fatatsika ary ainana nambaran'ny folomarika Ravalomanana fa tsy nitondra vahaolana ara sosialy ara politika ara toe-karena tamin'ny vokatry ny krizy nisy teto Madagasikara noka tamin'ny 2024 lay fifidianana natao tery vaimanta nampanaovana antsika teto Madagasikara iny fa vao maika miteraka krizy vaovaondray. Ny mpitondra ankehitriny dia tsy mahava mihitsiny ny olana ara-sosialy manjo ny vahoaka fa miasa hirana ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny amin'izao fotoana izao ary tsy mahita vahaolana ara-politika ihany koa ny mpitondra, tsy mahatoky tanteraka, tsy manana fatokisana mihitsy any fitondram-panjakana misy eto Madagasikara reo mpiara-mombonantoka sy mpamatsy volatsikany ka ny vokatr'izay dia ny vahoaka no mizaka ny mafy. Raha malala koa fa lasa republika arotabebaka le misy eto satria lasa kovavany fotsiny mitondra mba hialana bala. Fitondrana dia efa mazava aloha ny tenen'ny folomarika Ravalomanana hoe samy manana ny heviny io fa ny folomarika Ravalomanana tsy miembotra tsony ary tsy miverina tsony fanapa-keviny izay mandeha manohitra fa ho anzareo anaty fanjakana zany dia zao olon-dehibe zareo fantany tokony ataony raha ny lojika politika manko apetrako tsara raha ny lojika politika dia zao satria lay foloan'ilay Mouvance zany efa milaza hoe manohitra dia tokony manohitra daholo manaraka ny daholo zany zay makatony heviny sy miara-dia aminy zay zany tokony lojika kanefa zay tsy manery raha ny lojika politika zany raha zay zava-misy zay dia tokony miala ao anatin'ny gouvernemanta zany ny ministra avy amin'ny Movance Ravalomanana kanefa dia miankina misy tenany iny raha ny lojika politika zany dia mivadika ho mpanohitra zany ny solombavambahoaka Movance Ravalomanana any amin'ny assemblée kanefa zay tsy manery fa anzareo iny izy ny manapa-kevitra zay ho ataony fa zay aty tsy manery azy fa araky tenen'ny folomarika Ravalomanana samy manana ny heviny io samy manana fijery politika iny samy manana ny ataony hoe lojika politika.